Sy fanarahan'ny malagasy confinement ny anoanana ny fototra voalohany. KMF Knoe mitaky fanazavana misimisy kokoa momba ny komity loharano. Fa ny manana ny fetin'ny Paska, ny fanitsakitro ny mpiantsena toy ny andavanandro ihany ny fiainana. Tena ny akory mbarakaly MBS amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao magnasanao mpanajana izay agnaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao farany mahakasika ny tsy mikaritana coronavirus no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity raha nitatitra izay voaray farany tamin'ny atoandro teo dia 2 ireo mitondra ny tsy mikaritana izany hoe marary nyity aretina ity amin'izao fotoana izao. Ny 20 kosa no ahitana ny tsy mikaritana ray no sitrana raha toka mazava ho azy fa 12 zany no sitrana amin'izao fotoana izao ho an'ity tsy mikaritana coronavirus ity. Fa lafim-baovao manodidina an'izay hatrany dia fantatra fa mbola betsaka ireo malagasy no tsy manaraka ny toromarika izay apetraka ny fanjakana ny amin'ny antsoina hoe confinement na ny fibohana. Nisy ny faneho-kevitra izay nisy vaovam-bahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa makasika izany androany. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary Mano Randriamalala. Tahaka izao ny zava-nisy tetsy Anosy be amin'ny 12 mahery 10 minitra. Miasa mafy ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika mampody ireo olona mba hihiboka. Ireto ampidiana kosa toa tsy tahitra akory fa mbola manohy ny fiainana andavanandrony sy ny fitadiavany. Ny tsikaritra dia sahirana ny vahoaka malagasy. Maitsy mitady olona tompoko nohanina na zao raha tsisy olona dia hitady député any volany amin'ny député dia hitady volany amin'ny soda nyanina fataka tsy maintsy mitsikaraka izy mivoaka imagine olona tsy maintsy mihinan-kanina manajanaka izy hoe dia hijerany zanany tsy hinan-kanina ikobona fotsiny ohatrano vao maitsy amaty ny aretina indray mamono azy fa ny anoanana ka noho izany mba saitsainao antsika tena tsy faninjenana izy nezy na zava-misy amadipitena ameo sakafo isa-tokantrano aloha miaramila hitanao mandalo azy ao dia misy tanky misy rehetrarehetra miaramila atao vola tsirairay ny an-dalana non. Misy andraikitra tsy voafehin'ny fanjakana sy ny mpikamba ny gouvernemanta amin'ny ady izay atrehan'ny malagasy ity. Eniko taraina amin'ny olona zao amin'ny député izay nge tsy meny olona tsy meny olona enga reto tompoko sa manterasa amin'ny teraka samy rehetrarehetra asasiana fanavaka avana fa tonga ao salana vinatsika akavy fa betabe député dia mbo inona nataonareo zay fa tsy nge tsy mahazo varotsy ny tany bisa aloha tena ho an'io fitondram-panjana ho an'io fitondrana mahe fa mbo atao conseil mbo angata kafe ao zay mahasomba avabokany amin'ny asasiana zanaka lafa sy ny tany fa samy malagasy marary samy malagasy noana aloha mba hitovy ny fizarana satria vola avy any amin'ny fanampino vola malagasy samy daholo aloha mba hitovy. Tombolo lehibe ho andra ankehitriny ny fisiany antoko-panohitra satra manitsy ny fomba fitantana mety ataony izao ady atrehany firenena izao. Izany ny famelana ny ampo politika aimbahoaka no avotana. Izany amin'iny fa tsikaritra kosa amin'izao fotoana izao fa efa betsaka sady ireo fokotany no ahitana olana makasika ny fananganana ny antsoina hoe komity ny loharano. Ho amin'ity androany ity dia nisy ny faneho-kevitra izay nataony avy eo anivon'ny KMF Knoe izay mitaky mazava ny mangarahara sy fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Asin'Andriamalala sy Tokora Marola no mitondra ny andindiny izany. Tsy mazava amin'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe ny mombamomban'ireo masotsivana atao andrafitra ilay komity loharano. Ity komity ity dia ilay izara sy sahana ny fitsinjarany ireo fanomezana avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Angatahan'izy ireo araka izany ny anazavana amin'ny vahoaka ny famaritana mazava izany fanampiana izany na goavana ateraka izao fizarana izao. Rararana tena tsy fanavahana hoe partialité satria partial ny fomba anaovana ny rarara izany misy fanavahana dirasa maniraka ny olona fianana fitokisana loatra izay ny partialité zay zany zava-dehibe indrindrindrindra moa zany ny atoko fiandanenana ny neutralité ary député ihany dia ho anankiroa reo fa tsy teboka raha ipahateny tsy dia misy mpiteny hoe fampiatiana na ny inclusivité.
io inclusivité io zany rehefa manao zavatra dia dia tokony ho ampidirina avokoa ny karazana andraikitra rehetra, izany hoe tokony andraikitra samihafa, ny mpisehatra samihafa, izay voatery hoe mivantana ao anatin'ilay ady an'ilay Covid-19. Somary vadika lafim-baovao hafa vetivety isika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia misy ny taratasy izay nataony avy eo anivon'ny fiangonana FJKM eto Madagasikara mahakasika ny fiatrehantsika ny fetin'ny Pasika amin'izao fotoana izao. Ndao rahantsika ny fanadihadiany nomena Andriamanamsata sy Mathieu Princy momba izay. Miantso antsika ny eo anivon'ny foiben'ny FJKM mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra ho fanasitranana izao tontolo izao. Mampafantatra antsika ihany koa fa misy fotoam-bavaka izay iombonan'ny mpino FJKM rehetra eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny 7 maraina rahampitso 12 Aprily izay ankalazaintsika ny fetin'ny Pasika. Manao antsoavy koa izy ireo ho an'ny fiangonana rehetra manerana ny nosy mba hanao asa fanasoavana ho fitsinjovan'ireo sahirana ary mba handray ny andraikitra tandrify azy eny anivon'ny fiarahamonina. Mirary ny soa sy mankahery antsika izy ireo amin'izao fotoan-tsakitro izay lalovantsika izao. Izay ny makasika niny fa hiverenantsika ny makasika ny toetra rasy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha toka ny lazany avy eo anivon'ny fitondram-panjakana fa misy ny lamina petraka ny amin'ny fizarana ireo fampanantenana izay natao isaky ny fokontany dia mbola betsaka no mitaraina amin'izany amin'izao fotoana izao. Tranga hafa indray no tsikaritra teny ankadikely fiteny androany Azinandre Malala sy Toky Ramarola. Ankoatra ny fanavakavana ireo mena fanomezana avy amin'ny filohan'ny Repoblika dia misedra olana ihany koa ireo vahoaka itsakadikely lafy. Tara vao tonga ny fanampiana eny amin'ity fokontany ity izay raha malala nefa ny fahasarana ny vahoaka amin'izao fihibohana izao. Misy amin'ireo beantitra no milahatra ora 3 kanefa tsy mahazo na inona na inona. Ankoatra izay dia ilika ihany koa ireo sefo fokontany. Le commune eto aminay no tsy mba me andraikitra an'ilay président fokontaninay mihitsy fa tsy hoe président fokontaninay tsy te handray fa le président fokontaninay tonga isan'andro san'andro hoe mba te handray andraikitra amin'ny asany nefa tsy nomena anazy ny fahefana izay atao potitra ny tsy ny miasa mivarotra isan'andro san'andro dia mahita ny zavatra misy tsy fantatray satria le izy tsy commune dia mahita le zavatra miseho zay dia manontany tena zany zay fa ahoana ty fandeha le zavatra milahatra be mpanasa lamba anjara mpanasa lamba mody amin'izao mpanasa lamba mivarotra moa hatramin'izao dia tsisy resaka. Tena amin'ity fokontany ity ihany no ahitana olona toy izao voavory ihany koa commune ampita tafika androany atoandro. Igny ny zava-nisy teny ankadikely ilafy-tegny fa hoentiko etsy amin'ny commune Tanjombato kosa ianao amin'ity vaovao magnaraka ity satria raha ny fantatra dia ny fanaretsaka ny teny Tanjombato tegny androany raha araka ny fanadihadiana izay nataon'ny namana mpanao gazety moa dia nisy ihany koa ireo savoritana zany hoe ny fivoahan'ny olona ny voakon'ny trano io maraina io tsy manaza ny fepetra iboana ary tsy manaza ny elanelana iray metatra amin'izao ankatoky ny fetin'ny Pasika izao. Tsy nahitana tompona andraikitra teny antoerana nandritra izao zava-nisy izao. Vanim-potoana sarotra izay lalovan'ny firenena tokoa mantsy izao ka tsy maintsy mitady ireo mponina mba ahafahany manatanteraka ny fifaliana isa-tokantranony mba ahafahana ihany koa mampifaly ny vady aman-janaka. Ao anatin'izany nefa dia tsikaritra fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus dia eto Madagasikara. Na izany na tsy izany nefa dia ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraikitra izao zava-mitranga izao. Fa mbola ao anatin'ny fiboana tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanamariana ny fetin'ny Pasika ihany koa anefa na indrindra dia nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Laurette Berton sy Toky Ramarola teny antsena teny indao rahantsika vetrantsy. Iboka olona tanteraka ny ankamaroany tsena teto Andrenivohitra ny maraina tsy mialohan'ny fety tamin'ity taona 2024 ity. Ny fanitsakitro ny mpiantsena aritra tahaka ny andavanandro mahazatra ny mpivarotra mampiavaka azy tamin'ity fety ity nidina ny ankamaroan'ny vidin'entana hoy ireo mpiantsena. Vidin'entana tena mora ary noho tamin'ny andro tsy fety ny ovy zao tamin'izany 3 dimanjato sy 4 zao 200 sy 4 ary tsy malafo ny olona be da be le entana tsy malafo ny olona zany. Samy efa nanomana ny hetsika iarahana amin'ny fianakaviana ny ankonana tsirairay saingy noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus niova avokoa ny fandaharam-potoana.
na dia izay le hoe any tsy maintsy ao an-trano manomana amin'ny fety satria afaka mivoaka ao an-tranontsika manana rehetrarehetra. Androany dia efa tonga dia mitsena an'ilay didepaka satria tsy maintsy manao fety kely na dia ao an-trano ary raha tsy misy zao ny corona dia matetika moa rehefa ilay didepaka ohatry tsy maintsy mivoaka efa zatra an'ilay foana dia makamaka rivodrivotra manao izay mafalifaly mivady aman-janaka viana dia nefa noho izao no corona zao dia tsy maintsy ao an-trano manao ny zavatra rehetrarehetra. Programma zao dia tsisy mihitsy tsy ampy ilay vola dia manjary tsy mihinana vorona ohatry ny fety isan'andro e fety tsy mihinana akoho tena misy fety mihitsy na eo amin'ny very asa na ny asa tokony atao raha zao tsy misy vola. Na izany aza nefa tsy natao hosakana ny fisian'ny fioboana satria tsy vitsy amin'ireo olona tonga ny izao ny hoentomanana nefa izany hoy ny sasany. Kely fotsiny ny budget nampiakarina kely fa tsy dia afaka mampiakatra be koa fa mbola tsy fantatra hoe mbola hitovy le 520 andro sa hijanona teo. Atao tsotsotra ihany izay mampety anazy miaraka amin'ny fianakaviana fotsiny dia mandeha miangona dia izay ihany tsy dia misy manahoana. Tsy manao fety any an-trano ihany miaraka amin'ny vady aman-janaka ihany manao fety ohatry ny isan'andro eny raha misy vola amidy moa dia mba atao fety ao an-trano miaraka ny ankizy arakaraka izay fananana ny ampiasaina. Sarotra ny fanomanana izao satria misy an'ilay tsy miasa dia izay sahirana be ny olona izao. Efa isan-kerinandro miantsena foana. Vola natokana manokana nefa ilay vola natokana manokana tsy ampy efa mividy. Matetika aloha tsy maintsy mba misy homanina foana rehefa zao izay no mapakampaka efa homanina foana na dia misy ohatry zao mba manomana kely izay maray aman-dreny mba mijery an'ilay ankizy ny fianakaviana ohatry izay. Sambany tokoa no nisy ny fankalazana ny pasika tahaka ity indray mitoraka ity. Tsy hisokatra manko ny fiangonana rehetra raha ampitso alahady noho ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana ho fifehezana ny fianaky ny valanaretina koronavirus. Ny fiangonana kosa nefa tsy hisokatra fa araka ny dia hisy ny fitoam-bavaka iarana amin'io alahady. Raha vao mikorana hoe fety ansena dia fantatra avy hatrany fa tsy afaka misaraka amin'izany sy ny resaka firavaka. Nisy ihany koa ny fanadihadiany ny Loret Berton sy Tokira Marola tegny rehetra tegny manodidina an'izay. Dorantsika. Toerana isan'ny hipoka olona ny trano fanaovana volo sy tarehy rehefa katoky ny pasika tahaka izao isan-taona. Androany anefa tsy nisy nisokatra ny ankamaroan'ireo trano fikolokoloana volo aman-tarehy teto an-drenivohitra. Antony fihibohana fa eo ihany koa ny tsy fisy. Vitsy dia vitsy ny toerana fikarakarana volo aman'endrika ny sokatra androany ary tsy miandry mpanjifa mandalo no antony fisokafan'izy ireny fa mandray ireo efa naka fotoana mialoha. Fahitana anazy aloha tsy olona miditra mihitsy aloha zao ny salon de coiffure sy ny kanafana ety manodidina le aretina angamba ny olona sady raha mahita koa tena sahirana ny olona amin'izao fotoana izao. Miezaka misokatra fotsiny izay fa tsy mianan-tena ninino izay na dia pakarapiso fa miezaka misokatra fotsiny izay manome fahafaham-po ho an'izay olona nanay amin'izao paka izao. Tamin'ny 1 ora nandalovanay teto olona 2 ihany no mbola tonga tao hatramin'ny volo. Mamarana mpanjifa iray ireo mpanamboatra dia hamonjy fodiana avy eo fa tiantoka no hiaina ny mpisehatra eo amin'ny tontolo ny volo aman'endrika. Didina an'izay hatrany dia tsikatra fa nasarika ny maro tamin'ity androany ity ny fividianana ireny vorona ireny. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Njava Andriamahe fa sy tahiriny anaranariny ireny teny Ambotrimanjaka teny mahakasika an'izay vidina vorona izay. Ndorantsika. Andro iray manana ny lanjany tokoa ny pasika indrindra ho an'ny mpino kristianina manoloana ity areta mandoza korona
virus izay efa tsy mitsaha mianaka antsika ity anefa dia marina ingina ny fanomezana amin'izay. Trakoa mamborona teza amin'ny manodidina ao dia vitsy ny mpanjifa marina tamin'ny Tsy tsena mihitsy ny tena maina ny tsena, tsy haiko hoe ny olona sady tsy tsena mihitsy ny ety. Olona ampiatsena reny tsisy hita daholo fa mihiboka any an-trano daholo dia izao. Ganakely anankidimy izao mbola zao amin'izao ny olona izao mbola voarona. Fa vao mipaika koa ny amin'ny 12 dia tsy maintsy mandeha mody, hoentina mody ho vorona. Dia malafa kely. Tamin'ny herintaona nalafa tamin'ity tsy dia nisy tsena. Tsy dia manam-bola ny olona moa misy an'ity andro. Tsy dia mikarama zany ny olona. Fananomboka tamin'ny 7 maraina nefa teto dia izao. Gana sifera nentina teo anankitelo zao vao lafo mbola misy andro anankaenindro dia tsisy tsena mihitsy. Manoloana izany indrindra dia voatery izy ireo nampidina ny vidin'entana ary miditra fanteantoka. Raha 9 ariary ny gisa iray teo aloha dia nidina 4 ariary izany amin'izao. Sahala izany ihany koa ireo biby sasany toy ny gana sy ny akoho. Izany raha mihidy mora zany hoe misy kely raisy. Tamin'ny krismasy taomba vao tena tsisy tsena mihitsy. Tamin'ny krismasy taomba vao tena lafo gana 2 alina ny anankiray farany kely indrindra ny ela mitapatapaka izao ny fienelatra namidy an'izany. Gisa amin'izao mora be fa midy 4 alina zao ny gisa ngeda be. Hiavaka ny fankalazana ny fety mipaka amin'ity taona ity. Na dia izany aza tsy mahasakana ny olona sasany anjifa sy safidy ny ankalazany mpaka ao an-tokotany. Mpaka aloha ngamany dia samy mangina mipaka fa samy manao ny tokantrano ngamany. Ny fomba maraina baka aloha na mifavaka amin'ny tokantrano dia mamafalifaly ny ao tokantrano, manao izay mba mety, manao sakafo izay confinement. Tsisy paka avany, tsisy fety zany tsisy. Fa aleo ao an-trano fotsiny ianao dia mba manao sakafo ohatr'izany. Ajantsika ny vaovao makasika ny resaka fanamariana ny fetin'ny pasika izay fa iverenantsika ny vaovao makasika ny tsy mikaritana coronavirus tsikaritra tatoato izay fa isan'ny be mpanjifa eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny resaka savony ankoatry ny resaka voamaina sy ny varomo izany fanadihadiny ny noro fitiavana sy tahirinena ranarynirina. Fomba iray tokony atao matetika ahafahana misoroka ny fianaky ny valanaretina toy ny ny fanasana tanana amin'ny savony. Elo anefa maro amin'ny malagasy no tsy manana hividianana ny savony. Ny fitadiavana sakafo isan'andro aza hoy izy ireo mbola hirana. Tsena zao tsy mandeha dia tsy misy amidy savony. Satria ilay vola tsy dia mety maraka loatra. Mihitsy sy takataka. Anna ny vola zao zany dia tsitsitsitsy. Savony tsy hitanao hoe matsy zany le olona hoe misy an'le ankoho dia miakatra daholo ny entana rehetrarehetra. Tena tsy misy dia anetrany fampiasa aty atsena tsena noho ny tahiry sy ny fahasarotana eo amin'ny resaka fananany no antony saika niakatra 300 hatramin'ny 900 isaky ny baoritra eo izany. Savony eo ihany zany fa hita hoe tsy mahatakatra zany olona ny akabeazany tsy mahatakatra ny vidin'le tena sahirana ny olona zany. Le hoe isolo-akanjo isaky mandeha sy ihany zany tsy vitan'ny olona zany le izy fa tena sahirana be zany ny olona amin'izao e. Raha satria mpanasa lamba koa fa ferana koa le manasa lamba zany dia ka manasa lamba le olona amin'ny satria vao fetra le anasany dia mpampanasa lamba koa zany tsy misy dia zay zany tsy mampandeha le savony. 5,000 niakatra 500 ka isaky ny karton. 500 dia zao izy efa 9,000. Tsy dia niakatra savony. Savony ihany no tena alain'ny olona zao satria ny ampiasain'ny olona. Mamokatra hatrany amin'ny 5,000 taona amin'ny vokatra iny isan-taona.
betsaka amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra zany hoe ao anatin'izao fiboana zao no manatona ny mpanjifa azy amin'ny alalan'ny isa tokatrano izany hoe manatitra ireo vokatra izay vokarina isa tokatrano tsy santonana amin'izany ity hoetiny noro fitiavana sy tahirinena ranarynirina amintsika ity. Vokatry ny fepetra fiboana voafetratra amin'ny 12 ratoandro ihany ny fisokafany tsena maro amin'ny malagasy iantsenana eo amin'izay fisitrana ny vokatra izay no antom-pisian'ireny orinasa miandraikitra ariana ny vokatra toy ny legioma sy ny voankazo. Dia ny anjara asanay ao anatin'ilay siam-pamokarana dia ny maka ny vokatra avy any amin'ny tantsaha dia avy dia mizara an'izany avy hatrany any amin'ny mpihinana. Ny fomba fiasa dia amin'ny alalan'ny atao hoe vente en ligne fampiasana ny tambazotra tsiratsira manana izay ny site web ahafahan'ny olona mijery ny listra sy ny vidiny. Dia manana koa izay ny page Facebook izay ahafahana mifanerasera avy hatrany amin'ny mpihinana dia mikomandy ao anatin'ireo ny mpihinana dia miaraka amin'ny fiara izay manatitra izany avy hatrany ny tokantrano tsirairay avy. Ankoatra izany dia manana tsena koa izahay aty Ivandry sy Ambatobe izay ahitana ny vokatra agroekôlôjika ihany dia ny legioma sy ny voankazo. Efa 3 taona no nisahana tao amin'ny fanapariana ny vokatra ny ABC fruits et légumes, tanjona ny anohanana ara-tsosialy ny tantsaha-pamokatra sy ny anampiana ny mpanjifa izay tsy manampy-taona iantsenana. Ny prix aloha izany dia tsy afena fa tsy maintsy manatombo amin'ny hitantsika eny amin'ny tsena mahazatra satria mahavokatra natoraly azy dia tsy vetivetika dia tsy haingana izany ny fotoana fahavokarana. Fa raha ohatra hoe ny karaoty tsotra mety 2 volana dia vokatra ity mety eo amin'ny 3 volana izany hoe mila fotoana bebe koa. Avy any Ambohimalaza, Itaosy, Lazaina, Talatamaty, Faralaza, Ambatolampy sy Mahafotsy no fakan'izy ireo ny vokatra. Marisaka iraisam-pirenena kosa indray dia fantatra fa nahitana fipoahana volkano indray tany androany. Raha ny fantatra moa dia tamin'ny taona 327 no nahitana fipoahana tany antoerana. Andao rahantsika ny fanadiadiana hoetiny nomena Andriamanamsata sy Mathieu Prince. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia nipoaka indray ilay volcan lehibe iray tao Indonésia. Raha araka ny tantara moa dia efa nipoaka ity volcan iray ity ny taona 327 ary namono olona hatramin'ny 773 alina tamin'izany. Ary tamin'ny taona 14 dia nametraka takaitra be tahaka izao. Manova tanteraka ny toetry ny andro moa ny fipoahana volcan tahaka izao ary araka ny fanambaran'ireo siantifika dia ny fivelaran'izao setroka izao dia mety ahiny indray ny iverenan'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Iny zava-nisy tany Indonésia fa any États-Unis kosa indray dia fantatra amin'izao fa isan'ny firenena sahirana amin'ny ady ho amin'ny tsimokaritina coronavirus ny ao États-Unis. Izy no firenena faharoa betsaka maty indrindra aorian'ny Italia no ity tsimokaritina ity. Nomena Andriamanamsata sy Mathieu Prince hatrany. Tsy nitsahatra ny mitombo ny isan'ny maty any États-Unis. Efa maherin'ny 104 ny maty tao anatin'ny 420 ora. Efa mahatratra 10 tsy mahery ireo olona izay efa tratran'ny coronavirus ary 727 alina ny maty hatramin'ny andohan'ilay arety mifindra araka ny nambaran'ny Université John. Noho izany dia efa manakaiky tanteraka amin'ny Italia izay firenena fantatra fa betsaka indrindra ny olona maty ao aminy 727 alina satria dia efa 200 ny elanelan'ny isan'ireo maty ao amin'ireo firenena matanjaka ireo. No manakatona indray ny fotoana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS tamin'ny tiala ity saorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka n'ireo namana-panao gazety izay niaraka nisala tamin'ny fanangonam-baovao. Ny teknisianina nampita mivantana ity vaovao ity. Aza misaraka amin'ny fahitalavitra MBS mirary pasika mafinatra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.